teo kosa ny antsoavy nataony misy fanjakana dia fantako fantatra fa tsy mbola niverina miasa ny mpiasan'ny fananantany raha ny hita dia ny tanosy kosa dia misy ny mpitandro filaminana izay miatra anatony antoerana dia hojerentsika ary ny fanadihdy. Tsy mbola niverina ny asa ny mpiasa fananantany na dia nisy aza ny antsoavy nataony teo anivon'ny ministera-panjakana ny tokony hiverenan'ny asa eo anivon'ny sampandraran'ny fananantany. Raha ny zava-nisy teny anosy ny maraina teo dia nisy ny mpitandro filaminana avy amin'ny Moreg tonga teny toerana nanamafy ny mpiasa fananantany fa mitombo olona sy mifatakina tanterahan'izy ireo. Araka ny hitanareo mpanao gazety moa zany dia nandefasan'ny tompon'andrim-panjakana atao ministera sy ny direction générale mpitandro filaminana atao amin'ny fananantany. Marihana fa hatramin'izay mpiasa fananantany dia fitokonana milamina no natao teto, mbola tsisy fanehokerina ataon'ny mpiasa fananantany na ny voaka tany ivelany dia mahagaga ihany ny antony andefasana Moreg ny mpiasa fananantany. Nahitinareo angamba atao ambany fa tsisy mpiasa miasa ao na ny ray diky zany fa tsisy nateo areo mpitandro filaminanareo dia tsy hiverina ny asa ny mpiara-miasa satria dia vonona iaro sy anao ny fitakina hatramin'ny farany satria dia fitiava-tanandrazana no maharesy lahatra an'ireo mpiara-miasa ireo dia mbola mitohy ny tolona hatramin'izao. Atao amin'ny palais de justice zay dia naheno foa ny gendarme be dia be atao amin'ny domaine ka zay moa zany miaro ny mpiasan'ny domaine ihany koa miaraka amin'ny avoka sasany dia tahitra zay zany dia namonjy taty dia tofa tonga taty zay dia nanontany ny mpiara-miasa ato zany dia hoe misy inona maninona feno gendarme eto. Ataotra manko izy sao dia misy fanerena ve sa misy inona kay tsy fanerena zany fa araky ny fanazavana nomeny colonel any président Vonjy dia hoe hiassurer sao dia misy olona manakorotana dia nanzava moa zareo zay tsy mikorotana mihitsy ka noho izany dia eo nareo raha ohatra teo fa mazava aminareo zao fa zay tsy sao dia misy olona miditra koa zany zareo dia tsy misy olona miditra fa dia io ary hitanareo fa tsisy olona mihitsy ao fa matahotra fotsiny no amin'ny fiasana eto sao dia misy sanatria manakorotana sy manimba dia nanazava moa ny colonel sy nanome assurance andreo samarotatra reo fa tsy misy mikasika any fa ny hitanareo fa dia aleo mandeha tsara fotsiny avao izy. Ny mpiasa ny fananantany izay nanamafy ny tokony hamerenana ny fahazoana mangataka ny tamin'mpanjakana izay mbola mianto amin'izao fotoana izao. Mitaky ihany koa ny andraisana ny sosokevitra izy ireo amin'ny famolavolana ny politika pirenena momba ny fananantany. Ny famitrahana ny sata manokana amin'ny fiazy ireo dia anisan'ny takiany ny mpiasa ny fananantany izay mbola manohy ny fitokonany.